avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanjafiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Natomboka androany ny fanadiadiana parlemantera momba n'orinasa JIRAMA ho ny filohany an'teny miram-pirenena ary manomboka ny herinandro ambony ny fitorinany Andry Rajoelina. Hitanina misehatra ara-toekarena fiarovana fampandrosoana ary fampiasam-bola ny fiaraha-miasa stratejika eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa araka ny lahateny nisongadina nandritra ny fanamariana ny fetim-pirenena frantsay. Tafiakatra 500 ariary ny vidin'ny rano iray bidon tonga ao an-tampon-tanàna ny commune Ambohidratrimo amin'izao fotoana izao, vokatry ny fahatapahan-drano. Nampiaka-peo ireo mponina izay mitaky vahaolana haingana. Miainantsika mamirifiry ireo mpatory an-dalana eto Andrenivohitra. Betsaka ireo tsy manana lamba firakitra izay tratra ny aretina ny ankamaroany. Anovelany mihemitra amin'ny fikasany hampandohetra 20 isanjato amin'ireo sambo mandalo amin'ny Detroit d'Ormuz ny filoha Amerikanina araka ny fanambarany androany ny antsipriandreo. Fotoana ny fampilalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tombovavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity alay ity. Natomboka androany ny fanadiadiana parlemantera momba n'orinasa JIRAMA ho ny filohany an'teny miram-pirenena. Hodiniana manomboka amin'ny herinandro ambony ihany koa ny fanadiadiana parlemantera mahakasika ny fitorinany Andry Rajoelina rina fitiavana. Fifanarana momba ny fanofana grupy, ny fanodikodona-mbola am-panjakana, kolikoly, isan'ireo zava-niseho teo anivon'ny orinasa JIRAMA rina fenina noho ny tombotsoa manokana. Isan'ireo dosie hojereny amin'ny fanadiadiana parlemantera momba ny raharaha JIRAMA nandritra ny fitondrana teo aloha Andry Rajoelina izay natomboka androany 14 Jolay 2024 ireo hoy ny filohany an-teny miram-pirenena. Manampy ireo ny afera alatra solika izay voalaza fa mahery ny 437 tapitrisa ariary. Vola very izay hita vokatry ny fampitahana ny solika naterina sy ny solika voaray nandritry ny fitaterana solika teo anelanela ny taona 2024 sy 2024 araka ny tatitra azo hatrany. Ankoatra ity raharaha JIRAMA ity, irosona manomboka amin'ny herinandro avy io ihany koa ny fanadiadiana parlemantera momba ny fitoriana ny filoha teo alohan'ny Rajoelina. Ity raharaha fitantana ny fitondrana Rajoelina ity izay efa nodinia ny solombavambahoaka nandritry ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona ity. Momba ny fitatana ny Ngai Rajoelina fa efa nivotena koa izy io tao amin'ny an'teny miram-pirenena ary na ny tombany Rajoelina rehetra amin'izao fotoana izao ary ny vote hoe hatao io enquête parlementaire tamin'ny fitantanany Ngai Rajoelina io dia amin'ny herinandro ambony koa hanomboka izay zavatra fa isika moa zao ny any JIRAMA tomboky nandroany misy fiantsoana Cour de compte expert ahoana ny étape rehetra atao mba afahanay solombavambahoaka hanao tatra amin'ny vahoaka malagasy hoe inona marina ny zavatra miseho amin'ity société JIRAMA.
ny filoha teo aloha andry razoelina izay notoriny ny GNZ noho ny famadiana ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy ny fanararota-pahefana sy ny fanitsakitsahana ny lalampandrenana malagasy ankoatra ny raradrirama sy fitoriana ny andry rajoelina mbola misy raharaha momba ny fitantanana air Madagasikara ny mahakasika ny arenan-kibonitany Ambadovy ny tetika Zabazy Toliara ny fitantanana ny zotra Andalamby FCE ny fitrandrahana ataon'ny orinasa KMM anaovana fanadadiana parlementaire ka andrasana ny fanombohana izany ankoatra izay misy 12 ireo lalàna tonga eo anivon'ny antenimieram-pirenena ka anjara ny governemanta no mamaritra ny andiniana mandritra ny fivoriana tsaram-potoana ho avy izay mbola tsy voafaritra treto ny daty anatanterana izany tsy ho vita ao anatin'ny 12 andro izay fe-potoana faharetan'ny fivoriana tsaram-potoana ireo lalàna ireo ka isy fivoriana tsaram-potoana indro misesy andaniana izany raha nambara ny filoha ny antenimieram-pirenena trany niditra midingana vaovao sy matanjaka kokoa ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa amin'izao fotoana izao napetraka ny tondrotra vaovao izay mifototra amin'ny fitokisana amin'ny fifanajana ary ny tombontsoa iombonana taorian'ny fitsidiana ara-panjakana ny fanaova mpitondra rotonta no amafisy ny governemanta malagasy sy ny masovoan'ny Frantsa fa hitarina amin'ny sehatra ara-toekarena amin'ny fiarovana amin'ny fampandrosoana ary ny fampiasam-bola ny fiarah-miasa stratégique eo amin'ny firenena rotonta manomboka izao tsara soarvelo maniry ny hijanona ho mpiara-miombonantoka stratéjika amin'ny Madagasikara ny firenena frantsay anamafy ny fiarah-miasa eo amin'ny filaminana sy fiarovana toekarena sy fampiasam-bola ny ara-politika kolotsaina anohana ny fanavozana ny lara-pahamiaina sy ny politika pampandrosoana eto Madagasikara ampitombo ny anjara toerany firenena rotonta ao amin'ny ranomasimbe Indiana sy Afrika ho ny masoevoan'ny Frantsa eto Madagasikara nandritry ny fanamarihana ny fetim-pirenena frantsay. Madagascar et la France ont noué des liens indéfectibles, à nul autre pareil. Au niveau politique, la visite du président de la Fondation à Paris en février a permis d'adopter une feuille de route. Noho ny vina iombonatsika namaroany ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta ilanjan'ny fifandraisana ara-toekarena ary ny mahairay antsika eo amin'ny ranomasimbe Indiana dia mametraka fatorana mafiorina sy miavaka i Madagasikara sy Frantsa eo amin'ny sehatra politika ny fitsidian'ny filohan'ny repoblika tao Paris tamin'ny volana febroary dia nahafanana ny ray tondrosotra iray izay mikendry ny hanamafy sy anitatra ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena rotonta mifototra amin'ny fifanajana ny fifamalintsoo ary ny fanavaozana tombontsoa iombonana ho antsika ny miantoka ny fampiarana aingana sy fieno izany tondrosotra izany indrindra ny fanarahanay tamin'ny filohan'ny repoblika izay nanome voninahitra lehibe tamin'ny nandraisana omaly tolakandro. L'Union européenne et ses États membres en sont assurément qui partagent l'objectif commun d'un Madagascar plus prospère, plus stable et plus démocratique. Mikendry tombontsoa sy vokatra sy tsapain-tana ny Madagasikara amin'ny fiarah-miasa amin'ireo firenena ivelany ka voakasika amin'izany Frantsa araka no amafisy ny governemanta malagasy efa hita taratra izany tamin'ireo fampiasam-bola ara-toekarena sy fiahiana ara-tsosialy samihafa mbola maro ankilany ny fandaharana asa iarahan'ny firenena rotonta miasa ka isan'izany eo amin'ny setry ny tanora ny fampianarana ambony ary ny fahasalamana. Aujourd'hui, cette dynamique se traduit par des résultats concrets dans le domaine des infrastructures urbaines. Ankehitriny eo amin'ny sehatry ny fotodrafitra sy an-tanàn-dehibe eo amin'ny sehatry ny fambolena ary eo amin'ny tetikasa manatsara ny fahazon'ny mponina any ambanivohitra herinaratra dia miseho mazava ny vokatra entin'izany fiarah-miasa izany. Mihitatra ihany koa eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony ny fikarohana toy izay ihany koa ny sehatry ny fitaterana ny fahasalamana ny angovo ny fandrindrana ny tanan-dehibe ary ny fitsarana dia samy misitraka ny vokatra izany fa hamafisany ny fiarah-miasa izany amin'izany lafiny izany ny fanaova sy ny voaingana ireo fifanarahana famatsim-bola vaovao misa 3 niaraka tamin'ny Agence Française de Développement dia dingana lehibe sy manandanja samy manome lanja ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny ranomasimbe Indiana i Madagasikara sy Frantsa indrindra eo amin'ny lafin'ny fiarovana ny ranomasina ny ady amin'ny eloka be vavavoarindra miampita sistany. Nos deux pays sont attachés à la stabilité et à la sécurité de l'océan Indien, particulièrement pour ce qui est de la sécurité maritime et à la lutte contre les crimes transnationaux organisés. Nanao fitsidiana fanaovam-beloma ny filohan'ny fanavozana ny repoblika tao amin'ny lapam-panjakana Ambotsoroatra omaly ny masoevoan'ny Frantsa eto Madagasikara izay nahavita iraka teto Madagasikara nandritry ny efataona izay maniry ny hanamafy ny roa mampifandray any Madagasikara sy Frantsa izy ireo ho ny tenany ilana ihany koa ny fitohizany dinika ara-politika amin'ny firenena rotonta sy ny fanamafisana ny fifanohanana ara-diplomatika.
fanomanana ny fividianana eto amintsika ny rafitry ny seni no mila ovaina fa tsy ny olona ihany ka tsy tokony atao ankaterena ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy tokony andro ny fokonan-doha-pirenena ny fanovana ny rafitry ny seni raha tiana nisy ny fividianana madio sy azo itokisana hony mpanao politika tamin'ity andro anty rina fitiavana. Ifarana rahampitso 10 Jolay ny fanendrena ireo mpikambana mandrafitra ny vaomera mpanisa mpifidy eny anivon'ny fokotany raha toka hanomboka amin'ny 29 ny volana Jolay ho avy izao ny fanisana mpifidy isa-tokantrano amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy araka ny fandaharam-potoana voatondro. Ny seni izay nanamafy fa tsy maintsy atomboka teny izao ny fanavaozana ny listim-pifidianana ahafahana manatratra ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny taona 7 sy 20. Na eo aza izay firoson'ny seni ny fanovana ny rafitra aloha no maika tokony apetraka mandritra ny fikaonan-doham-pirenena vao iroso amin'izany. Tsy tokony atao ankamehana aloha ny asan'ny seni amin'izao fotoana raha tsy aoriany ny fanapahan-kevitra ho raisina any amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Tadidintsika angambany nisy 12 candidat zay tsy nankasitraka ny seni ankehitriny fa manina moa zany iova ankehitriny tsy niova zany fa mbola io ihany le seni mety ny olona mitantana azy niova fa le seni mbola io ka le rafitra seni mihitsy mila ovaina efa niteny an'izany ny tena koa imbetsaka mila lalàna mifehan'ny fifidianana vaovao tsika ohatra anankiray koa amaiko hafa misy sefokotany nangala bato tambazotra efa matanjaka be eo Madagasikara mbola tsy naheno ako hoe nisy anankiray ngatra nefa efa betsaka ny plainte napetrakay any amin'ny tribunal reny rehetra reny mila mivoaka mila fantatry vahoaka malagasy fantatry ny fepokotany rehetra hoe tsy mahazo mangala bato fa mampigatra mila atao zay mila petraka zay. Teboka iray efitoran'ny fifidianana ny resaka lisitry ny mpifidy ka ny fikaonan-doham-pirenena no vahaolana maika tokony himasona raha tiana ny hanatsara ny tontolo mpifidianana. Sy la concertation nationale zany tena prioritaire amin'izao fotoana izao dia les concertations nationales io nefa keny tena manapaka ny lalam-pifidianana sy ny rehetrarehetra ka raha ny hevitro manokana aloha fa dia alao misy roa afangianana ny concertation nationale mba ahafahana mijery ny fanaovana ny lisy-pifidianana sy ny lalam-pifidianana sy ny sisa zany alao ngamba ny io mandeha lolo nanahirana foana hatramin'izay ny toerana-pifidianana ka tsy maintsy voadinika tsara eo anivon'ny concertation io dia io zany manome toromaritra sy manome torodalana amin'ny anaterahana ny fifidianana rehetrarehetra. Antoko politika maro no efa nanao hevitra fa tsy mankasitraka ny firosona maimaika ny amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana. Antony ny olona ihany no miova atreto fa tsy ny rafitra. Ny fanovana rafitra no notakiana teny an-kanja ka izay ny tokony irosona raha tiana ny hanana fifidianana madio azo itokisana ary eken'ny rehetra. Izay ny tsy fatokisa ny mpanao politika ny seni fa isa mitarika ny tsy fatokisa ny vahoaka ny rafi-pitsarana ihany koa fitarazoany fomba fiasa sy ny tsy fahaleovan-tenany ka tokony ovainy tsy tokony hijanona eo amin'ny fihetsiketsehana fotsiny ny tompon'andraikitra fa takiana ihany koa ny famongorana ny kolikoly izay miainga avy eny anivo ny ministera ny fitsarana sy ireo mpitsara isana tsokajany ihany koa raha ny faneho-kevitra netiny mpandinika netina mpandinika raha-pireneny indray tamin'ity andro anty. Tsy mbola mahafapo ny malagasy ny fitsarana sy ny fomba fiasany hatramin'izao raha ny hita eny anivon'ny fiarahamonina isany antony mahatonga ny fitsaram-bahoaka izany hoy ny mpamakafaka adidy miandry ny ministeran'ny fitsarana sy ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara amin'izao fotoana fanavaozana izao ny fanehoana sy ny fijoroana fa tompon'andraikitra maro ny toerana amin'ny fanapahan-keviny tsy manaiky idirany hafa. Le nahazo ny fahefamina ao amin'ny fandehanan'ny fitsarana amin'izao fotoana tsy tokony le spectacle be fotsiny no nataony. Ny syndicat ny mpitsara koa afaka manao an'izay manainga ny tena dievitra makany amin'ny izoran'ny fitsarana tena ho masy mandidy eo amin'ny fahefana tandrify azy miohatra amin'ny tsindrobokotra avaria amin'ny mpanatanteraka miohatra amin'ny mety ho tsikombakomba no lazaiko azy ohatra ny ratsy be fa ratsy tokoa le hoe blocage parlementaire obstruction parlementaire momba ny haute cour de justice zany le obstruction parlementaire moa dia le hoe ataony ao amin'ny député tsy tafavoaka mihitsy ny resaka haute cour de justice. Maro ireo vokatra andrasana amin'ny fitsarana
isan'izany ny fahasahina manenjika an'ireo trondro vaventy nametraka takatra teto amin'ny firenena nandritra ny fitondrana ny fandimby na ho an'ireo mbola eto an-toerana izany na ho an'ireo efa nitsoaka ny ivelany hoy ny teo anivon'ny coalition des organisations de jeunes malagasy. Misy moa zany nitsoponenana nankany ivelany ireo tompony ndraikitra izay nanome baiko tsoponenana nankany ivelany dia ireny zany tsy maintsy amin'ny alalany didy fampisamborana iresa-pirenena no afahan'ny fanjakana malagasy na ny justice malagasy fitsarana malagasy mi-interpeller azy ireny manenjika azy ireny any ivelany zay zao ny andrasana amin'ireny rehetrarehetra reny. Eo koa ny andraikitra asa ny PAC sy ny Bianco azo tsy azo atao ambany zavatra. Eo koa ny lazay ny Cour des comptes andreny vola any amin'ny 2000 milliards very manainga moka zay ireny mahatonga n'le vahoaka lasa tsy matoky raha ohatra ka mitarazoka ny fanadihadiana ireny. Lava ny listra raha hitanisa ireo raharaha mafana sy ny fandikandalana nandalo teto amin'ny firenena kanefa tsy nisy tohiny intsony rehefa tonga teo anivon'ny rafi-pitsarana samihafa. Fomba fiasa tokony halavirina izany hamirenana ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana malagasy, tokony hanome ohatra sy modely voalohany amin'izany ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fitsarana ka ho marina sy mahitsy tsy mitanila ary tsy mijery afa-tsy tombotsoa ambonin'ny firenena raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Tafiakatra 500 ariary ny vidin'ny rano iray bidon tonga ao Tapitanana ny commune Ambodra Atrimo vokatry ny fahatapahan-drano amin'izao fotoana izao saika ireo fokontany rehetra ambony toerana ao amin'ity commune ity no misedra io olana io tato anatiny ray volana izay olona saina no mitatitra ny Antsipriana. Isan'ireo commune nanana olana amin'ny fisitrahana rano avy amin'ny Jirama hatramin'izay ny eto Ambodra Atrimo fa ny amafy izany tato anatiny iray volana. Soso ny ato an-dakozia anay tsy mandeha mihitsy ny rano. Le izy ny tolomana ne hoe nampialan'ny andro rajoelona teo hoe rano sy jiro. Nefa zao le salany mbola mitohy ihany, sy teo ihany ny teo zany. Voninkazo zao tena mampanahelikely satria tsy tondrana fa avelo eo nefa ny ohatra atsika olombelona ihany izy tokony mba mena sakafo nefa tsisy rano dia eo maina kely kirihatra kely tsy voakarakara tsony zareo. Vokatra izay tsy fisina rano izay ny tombony fandaniana ho an'ny isan'ny tokantrano. Jirama le bombonina be tsy maharaka moa izay moa manana pompy ao an-trano dia tsy mandeha mihitsy dia rano anaty lavaka rano anaty vovo zany dia nefa le rano anaty vovo moa tsy dia assuré amin'le fahasalamana. Zay manakarama olona 500 sy arivo isaka amin'ny bidon nefa eo amin'ny 3 bidon 4 bidon isan'andro eny ilay tokantrano tsirairay mahatsakany amin'ny loha rano any ambany any Paris any ambany any na any Botara any amin'ny loha rano any ambany any zay manakarama olona. Zay tena mivelona amin'ny rano satria zay mpivarotra dia vao tsy manana rano eo amin'ny 20 bidon zao zay indray andro dia efa tsy afaka miasa zay nefa zay mandoa fatrano, mandoa jiro, mandoa karamana ankizy. Ohatraohatr' zany ny zavatra eny anay ity dia raha mampiasa 20 bidon zany zay dia 3 alina nefa tombobarotra ny andro tsy possible hoe ho zay fotsiny ny vola ivoaka aminao sy hiditra aminao rano zany lasa dépense be anay aty. Zay zao na ohatrano manana rano zay aho dia tsy vonona ny robinet fa dia mienoeno anio vao maheno zavatra misao dia hoe sao dia efa rano zay dia mitsangana na ny toromaso rehefa lasa tsy milamina tsony. Maro ireo dinika teo amin'ny commune sy ny Jirama amahana ity olana ity hoy ny tompony andraikitra. Izy io tsy hoe vao tao anaty ray volana fa efa hatramin'izay efa ela mihitsy no nisy fotoana nefa nidinany Jirama tety fotony détecté-an'ireo tuyau sy ohatr'izany zay hoe mety tsetsina ny anelanelany any ka mahatonga an'ilay rano tsy mandeha tsy tonga eny amin'ny borne fontaine sy tsy tonga ny atokantrano ny olona. Antsoina ny Jirama midiny ety fotony dia tena midiny eto zareo mijery an'ireo tuyau efa tsetsina dia mamelona an'ireo tuyau vaky dia misy faritra tena tsy mahazy mihitsy le eto amin'ny boribory eto Ambodra Atrimo. Ena zany efa nandefa taratasy indray mandeha indray ny commune angataka fiara-miasa avy amin'ny tompony andraikitry ny rano anivon'ny Jirama hijery mihitsy so any amin'ilay fantsona mitarika le rano avy eny Faralaza ohatra no mety hoe tsentsina indray. Raha ny fampitam-baovao voaray io arivo io tonga teny an-toerana ny tompony andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama fantatra fa isy ny vahaolana vonjamaika apetraka eo am-panatanterahana ireo fanamboarana samihafa ahafahany isan'ny tokantrano misitraka rano sy mampandeha ireo pompo ho an'ny sarababem-bahoaka.
miaina tsika mamirifiry ireo mpatory an-dalana eto andrenivohitra akoatra ny anoanana sy ny fahasahiranana andavanandro amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo tsy manana lamba firakitra entina miatrika izay tsika mamirifiry izay ka maro ihany koa ireo tratry ny aretina samihafa. Ny fiaim-piainan'ireo mpatory an-dalana indray araka izany no entina amintsika atao anatin'ity zanam-pandarana hita sy redy. Efatra amin'ny taona 2027 fotoana nanakaiky ny nahitana 4 voalohany teto Antananarivo no nangataka tetsy amin'ny tunnel Ambanidia Marie Madeleine. Tsy navita ny asintsony izy, taorian'ny fahafatesany vadiny ka antony tonga ity farany nangataka, ary mbola mangataka amin'izao fotoana. Nisy ny azo nandritra izay fotoana izay, saingy eo ireo mpangalatra, antony tsy nahavitana nangona hatramin'izay fotoana izay. Mangataka ty amin'ny arabe, tsisy karama, tsisy karama, tsisy hatramina quatro batrika dia ny karama le nitsindritsindriko reny dia aveo tsy navita tsony aho roa amby 70 taona dia lasa nanonangataka tsisy manome dia zay natonga nanangataka tsy ianao matola tena tena karamazy bebe ary ianao dia misy mangalatra vola le posinao, misy mangarony vola posy na sitio anaty patalohany ary liza misy maka. Amin'ny ankapobeny, ady amin'ny fiainana andavanandro, hitadiavana izay ho arapaka sy hanampiana ny ankohonana no isan'ny mahatonga ny ankamaroany ireo olona angataka ka tory an-dalambe ito andrenivohitra. Nahatonga anay natory ety zany lasa le fianakaviananay ihany tsy anona hoe vao niteraka dia hoe tsy mandray anareo intsony dia lasa mangataka ety dia lasa matory atsena iena nambady dia ozy izy hoe tsy mety aminay io vadinao io fa tsy mahazo miaraka amin'io ianao dia aveo koa izy dia hoe anao hisaraka aminao koa fa saminao zay hitady mivadiko mampety ako fa tsy mety aminay zany izy dia niteraka roa dia nisarahany dia matory atsena izay telo mianaka amin'izay. Ny ray aman-drenonay zany efa elany tsy nahenona feo, misy miteny efa maty ny ray aman-drenonareo ohatr'izao satria izay avy any Ambohimandrosy Antsirabe. Amin'izao vanim-potoany ririnina izao, miatrika antsika noho ny tsy fananana trano fialofana tahaka ny olon-drehetra ny ankamaroany ireo tsy manan-kialofana ka voatery matory an-dalana mangataka sy ny sisa eto andrenivohitra amin'izao fotoana. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo hijery akaiky ireto farany. Mangatsika aloha, tena mangatsika mihitsy amin'ny alina matory amin'ny lalana nanatra ny ato zany any lamba tapiko ao an-damosikoty raha kely manity kely io tsy misy mijerika tamin'ny vaintsisy araky fandroana no ataony amin'ny sisin-dalana hoalina zao mifanenjehana be tsy avelany atoriana. Misitisitika ny rehetrarehetra iny ny za zao mba hoe atao le polom-pirenena mihitsy mba hijeriny madinika, mba hitsinjony madinika fa tsy ny madinika tena mijaly mihitsy. Eny eny atsika aloha tena misy ny atsika fa eretana koa io moa ny zava-misy dia tsy maintsy miavitra ianao. Tena hoe mangatsika fa mba misy indraindray misy ihany amin'ny malahelo indraindray mba hoe tio nisy lamba kely ohatr'izay dia izay mba nay zany dia mba hoe mila fanampiana avany mba fanjakana raha mba hoe mety raha hoe alina mety amin'izay. Tena mangatsika mihitsy le amin'ny alina le mangatsika. Zay ve? Hoe zay matory? Zay ary anosy be reny matory. Matory eny amin'ny sisin-tsena le sisin-tsena. Arivo hatramin'ny 3 rabe indrindra no azo ny ireto mpatory an-dalana nanovana fanadihadiana ireto ao anatin'ny iray andro. Izay 3 izay no tsinjaraina ka 10 no atao sakafo atoandro, raha sakafo hariva kosa ny 2 Ny enany trangana alatr'olona tato anatiny andro vidy izay ankilany tsy azo sokajiana ho alatr'olona avokoa ny tranga mitovitovy amin'izay eny anivo ny fiarahamonina raha ny fanadihadiana izay nataony mpitandro ny filaminana. Ilaina trany ankilany fahamailona sy ny fandraisana fepetra ary isan'izany ny fametrahana ny andro masom-pokon'olona hanamafy ny fandriam-pahalemana. Nahitana fianana hoarina tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay sy tamin'ny herinandro
ny alatr'olona sy ny fitarainana mifandraiky amin'izany na ny amin'ny tambazotra serasera izany na ny amin'ny aino aman-jery na izany tsy mbola voafeno tranga noho ny tsy mbola fahatratrarina ireo tompon'antoka sy ireo rehetra ny raitsy-kombakomba tamin'izany. Misy ny tranga alatra olona fa tsy fahitana olona maromaro ihany koa no voamary ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny androany fa noforonona sy endrikendrika fa tsy tena alatr'olona. Misy ireo fahaverezana inina tao raha ny fampitam-baovao voaray. Misy ireo vao tsy hita anatina fotoana fohy dia aparitaka amin'ny tambazotra serasera noho ny tahotra nefa tsy very ilay olona fa teo amin'ny manodidina ihany. Manampy ireo ny hoe safidin'ilay olona ny andaon'ny ray aman-dreniny noho ny antony manokana. Ireo toe-javatra ireo izay manampitrotraka ny fikorontanan-tsainy ny fiarahamonina ka mila andraisana fepetra hoy ny firaisamoa ny pirenena. Tadidio fa ny fanararotana na ny fanaovana hoe mody very zay dia efa fandikan-dalàna na ny ohatrany hoe fanaovana fitoriana tsy mitombona ihany io efa fandikan-dalàna fa ny zavatra efa mitranga efa manahirana dia tsy tokony ho ampiana zay fanampin'izay ihany koa hoe manararoatra n'le fikorontanana dia manararoatra manao excuse an'izay amin'ny zavatra tiana atao hafa. Dia eto zany dia amin'ny maha hoe firaisamoam-pirenena sy maha olo-pirenena zay dia miantso ny mpitandro ny filaminana rehetra tsy ankanavaka satria efa miara-miasa moa zareo mba hanomboka amin'ny fanabeazana aloha zany hoe inona ny tokony atao rehefa miatrika zavatra ohatran'izao. Manoloana ny fisian'ny tolo-kevitra ny amin'ny hanamafisina ny andro maso-pokon'olona sy ny fanohanana na ny indemnité ho azy ireo manoloana ny ady atrehana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Mahita ireo olo-pirenena nanaovana fanadihadiana fa zava-dehibe ny fanohanana ireo andro maso-pokon'olona hampazoto azy ireo bebe. Tena ilaina le andro maso-pokon'olona dia ilaina koa no mivavaka ka le amin'le tany tsy milamina dia zay ny ilaina le andro maso-pokon'olona. Tena mety zay ko mety zay amin'izay koa mba mazoto ny tsirairay manao an'ilay izy. Tena ilaina ny andro maso-pokon'olona amin'izao satria tena tsy milamina mihitsy ny tany tena misy mihitsy ilay mpamoan'olona fa tsy hoe honohony dia tena ilaina ny andro maso-pokon'olona tena ilaina mihitsy dia tena mety zany raha miana andamina izeny satria mba reraka an'kio izy tena mety zany satria ilay olona koa mba sahirana amin'ny asa fivelomana moa mbola hiambina ihany avy eo mampitombo an'le fahasahilemba zany satria reraka izy dia mba mazoto kokoa izy zany miambina. Efa misy ny laharana maitso napetraka amin'izao fotoana izao ny 147 izay naparitaka amin'ny olo-pirenena rehetra azo antsoina raha mahita tranga mampiayay na tsy fandriam-pahalemana mifandraika amin'ny alatr'olona no amafisina trany fa ady ombonana ny ady amin'ny alatr'olona izao izay ilaina ny fiaraha mientan'ny rehetra. Dia izay amikoa no entsika miditra ao anatin'ny doka vetivety antontolo ny fampanarana azy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fitombon'ny filokana amin'ny endriny samihafa eny anivon'ny fiarahamonina indrindra anatin'ny izao fotoana hidirana midinga manasa-dalana amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra na ny mondial 2020 ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao nanarahantsika ny Antsiprianjay. Aza misaraka amin'ny ary. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Coucou Angie. Coucou. La story le channel kosa ki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsy Instagrammable mihitsy. Te hanolo jiro sy karaoty ato fa dans le rouge un budget zao. Mandalova Batimax.
promo be volana jia manontolo klikeo tsy liantsinge asaramanitra miavaka fienambidy 5,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carnage ary luminaire fienambidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa azo andalorana azo atao conseil anan-kanape mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko dia izay mahafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angam-piasa izy ary mahafapohatrano ny vokatra azo ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny global ciment fantatro fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitrasa rehetra ataonay dia global ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra global ciment ho mafiorina ny hoavy itanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise coco sy parfum maro isan-karazany avy agny Europe an'le tegna top mina mety aminà. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app. Yas et moi, c'est jusqu'au 17 juillet seulement. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampilalambavao amin'ity ala ity manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny trangana fahaverezan'olona sy ny fahafatesana olona ny tranga tatoato nanao fanambarana ny filohany FFKM zao ala zao nitondra teny fampiononana sy fankahirezana ho an'ireo ny arambona sy ny fianakaviany ny tenany nanentana ny tompona andraikitra ihany koa anoho ny fandraisana andraikitra sy ny fampiarana ny fepetra rehetra ilaina ampanjakana ny filaminana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao isan'ny angatahany ihany koa ny fanadiadiana mangarahara no amafisany fa masina ny aina ka tokony fifampiresahana ny fihavanana ary ny fifanajana no anjaka eto amin'ny firenena andoaratsika izay fanampanazavaan'izay meloka tanteraka ny herisetra na izay fihetsika rehetra mahatonga izao fahaverezana izao ny FFKM masina ny aina ary didiombona ny rehetra ny miaro azy maneho ny fiaraha-miory sy ny fanohanana feno ho an'ireo fianakaviana namoy ny havana rehetra ary korerana ratra ary ireo rehetra voakasika izao loza izao izahay mivavaka ho anareo
sy manentana ny fiangoana rehetra mba anohana anareo ara-panahy ara-tsaina ary arak'izay tratry ny heriny aminareo. Miantso ny tompon'andraikitra rehetra izahay mba hanohiatrany ny fifandraisanareo andraikitra sy ny fepetra rehetra mpahamarinana ary ampahitsiana anatin'ny fangararana tanteraka mba tsy verenany loza tahak'izao mihitsy. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra izay mba ho tony ahay andanjalanja ary fampifehy aoka tsisy irona amin'ny herisetra fanendrikendrehana valifaty na fanamparitahana vaovao tsy voamarina. Ko manentana ny fiangoana rehetra izahay manao fitombavaka manokana ho andreo namony ainy ho andreo fianakaviana traboina sy veriavana sy ho an'ny firenentsika. Lafomba vao afa hiatrika El Nino antony ny 5 mety ahery vaika ny firenena amin'ity taona ity raha ny fanazavana netiny teo anivo meteo Madagasikara. Ho fiatrian'izany sy ireo ambana samihafa ho amafisina ny rafitra fampitandremana mialoha ho an'ny saram-babe-bahoaka. Hanampy amin'izany ny fampiasana ny teknôlôjia moderna toy ny fitaovam-pandrefesana amin'ny toerana maro sy ny fampiasana ny IA ihany koa ary ny fanamafisana amin'ny fanaraha-maso ny toetry ny andro. Daniela Minotsono mitaritra ny Antsiprian'izay. Vinavinaina hiatrika El Nino antonony ka hatramin'ny mahery vaika indrindra i Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Vinavinaina hitovitovy tamin'ireo tao-pahavaratra ny taona 2027 3,720 na ny taona 4,720 7,720 ary ny taona 5,2 4,2 ny fikortana ny rotsakorana mandritry ny fitoam-pahavaratra ho avy manomboka ny volana Oktobra hatramin'ny volana Aprily 2022. Izany hoe misy faritra mety ho voakasiky ny tranga mahery vaika toy ny tondra-drano na fiakaran'ny renirano mandritry ny fotoana fohy raha isendra fanambogoavana amin'ny tsy fampiany rotsakorana kosa ny faritra sasany noho ny fiantraikan'ny El Nino na ny tranga voajanahary misy eo rehefa mafana mihoatry ny tokony ho izy ny hafanan'ny ranomasimbe Pasifika eo amin'ny faritra manakaiky ny Ekwateur ranambary ny teo anivo ny fohy be famantarana ny mety ho toetry ny andro. Antony tokony ho manantsika mialoha sy hanamafisana ny fanaraha-maso ireo ambana mety hitranga. Dikan'izay zany ny zavatra tsara omanina aloha dia vitantsika foana fa vokatry ny fiovan'ny toetrandro dia efa hitantsika hatrany ny tsy fampiniorana. Mety ho isy zany izay tsy fampiniorana izay amin'ity taona ity ary ilana fiomanana mafimafy sy tsara kokoa indrindra zany ho an'ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Fa nefa eo anelanelan'izay arakaraka ny zavatra miainantsika teo aloha ihany koa dia vitantsika fa milatsaka ao anatin'ny fotoana fohy ny orana any amin'ny tapany avaratra iny zany tsika dia mila miomana ihany amin'ny mety fisian'ny tondra-drano na ny fahatongavany rotsakorana betsaka ao anatin'ny fotoana fohy. Dia ohatr'izay zany ny tokony zavatra iainantsika fa tiako marihana ahetona ihany fa ny fampandrenesana no ataon'ny fohibe famantarana ny toetrandro ny mampandremeloha mba hahafahanrehetra miomana. Efa ao anatin'ny fanomanana mialoha amin'ny fiatrenan'ny loza mety hitrangany avy eo anivon'ny BNGRC amin'izao fotoana. Tafiditra anatin'izany ny fampianarana sy fizarana traikefin'ny fotony amin'izao fotoana hanamafisana ny fahaiza-manao ny vondrom-piarahamonina hiatrika ny taom-pahavaratra 2022 720. Raha ho an'ny fanomanana manokana ny BNGRC dia io moa zany ao anatina cycle GRC dia ao anatin'ny préparation tsika zao. Ny préparation zay manko no eritreretin'ny olona amin'ny BNGRC dia tsy manao afa-tsy ny fizarana an'ireny fitaovana sy sakafo reny mba ahafahana manao an'ireny dia efa misy fiomanana mialoha ary indrindraindrindra dia ny imo fa mipetraka amin'ny slogan BNGRC zay tsara fiomanana tsy tapohan'ny loza ary ny tanjona ho an'ny rehetrarehetra tsisy maniry an'izany hoe hiatraikany misy fiatraikany be da be ny fahatongavan'ireny loza voajanahary reny eo anivon'ny vahoaka fa ny tanjona dia ny ampiena arak'izay azo atao ny fiatraikan'izany loza atao fiatraikan'ny ratsy an'izany loza voajanahary zany dia any amin'ireny mpiarabelona ireny. Misy mandritry ny 2 andro ny atrikasa hijerena ny fanazarana ny rafim-panairana na ny rafitra fampandrenesana mialoha ny rehetra na ny early warnings for all. Hoentina mandrefy izay ezaka vita sy mampafantatra ny sarababem-bahoaka ny atao hoe ambana na ny toerana mety hipoiran'ny tranga ara-boajanahary maro samihafa eto Madagasikara fa ihany koa hanamafisana ny famatsim-bola sy hanafainganana ny asa ataon'ny European tsihatra rehetra.
miankina amin'ny andro efatra ny tetikasa voalohany ny famantarana ireo loza sy tandindondoza mety hitranga eny fotony, faharoa ny fanaramaso sy ny fanaovana vinavina mielony mety sy ny loza, fahatelo ny fampitana aingana ny fampitandremana amin'ny alalan'ny hainy vakojery, ny tambazotra ny serasera ary ireo fitaovam-pifandraisana maro samihafa, ary fahaefatra ny fanomanana ny mponina sy ny tompona andraikitra hiatrika loza. Anisan'ireo firenena 30 tohana ny firenena mikambana amin'ny fanamafisana ny rafim-panerana mialoha i Madagasikara ka hifarana ny taona 720 izany fanohanana izany. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tranombarotra Kibo Sanifaire eny Mamory Vato. Tsy fampitomboana isan'ny toeram-pivarotana fotsiny no tanjona fa amaliana ny filana sy ny fanakaikezana ny mpanjifa eny Vato sy ny manodidina ihany koa hita eny an-toerana avokoa arak'izany ireo tambarotra samihafa nahafantarana ny Kibo sy ny Sanifaire. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny tranombarotra fa efatra any Kibo sy Sanifaire fa enina izay hita eny Mamory Vato. Ny targetran'ny Sanifaire tompoko dia tsy miova. Ny anakaiky hatrany ny mpanjifa azy ary tondra ny tsara indrindra avy amin'ny Sanifaire ho an'ny nanjifa hatr'izay sy mbola nanjifa ihany koa amin'ireo entana izay efa nataony hatramin'izay mahakasika ny fanavozana ny trano manomboka any amin'ny fananganana ka hatrany amin'ny fanatsarana tompoko. Ny fikitra hatrany amin'ny maha-izy azy sy mahatsombaka azy ny magasin Kibo na mpividy tsotra na mpanjara na ireo mpandraharaha amin'ny sehatra ny sakafo. Ny tranombarotra Kibo dia mijoro ho safidy tsy mialon-jafy nefa tsy manao ambanin-javatra ny kalitao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady amin'ny 7 ora sy sasany maraina ka hatramin'ny 7 ora sy sasany hariva ny Kibo sy Sanifaire eny Mamory Vato manomboka ny alarobia 15 Jolay. Lafomba hafa vehivavy iray mpianatra manam-boninahitra lefitra ao amin'ny sekoly fanofanana ho mpandrarany fonja no namony ainy ho Malihariva. Raha ny voalaza ny sendika ny mpandrarany fonja eto Madagasikara maty tamin'ny fomba mampy ihany tenany. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny vaovao ofisialy azon'ny sendika sy ny fianakaviana momby ity tranga ity. Antony anairana ny fitondrana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitsarana hanao ny fanadihadiana sy hitondra fanazavana makasika izay raharaha izay. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Naovanay Antsoavo fitondram-panjakana mahefa indrindra ny ministera tompona andraikitra mba hijery akaiky an'ity tranga ity satria manahirana mieritreritra azy satria zany école nationale zany dia taniketsa ny mpandrarany fonja zany izahay rehetrarehetra ampierinasa amin'izao fotoana zao nivoaka tamin'izany école zany daholo ary mahafantatra tena zavatra misy amin'izany toerana zany any an-toerana. Maro ny resaka mifamahofao, maro ny information izay voarainay satria betsaka ireo namana mpiara-miasa no miasa amin'izany toerana zany. Misy ihany koa ireo efa mpiasa mbola manohy fiofanana anatin'ilay promotion miaraka amin'ny andiany, miaraka amin'ny olona tradozy io azahoany vaovao fa maro ny vaovao mifamahofao izay no angatahanay fijerena manokana, fijerevana ny marina ina tena zavatra misy. Efa noresantsika teo ny rano fa ny olany famatsiana herinaratra amin'ny Toamasina. Tsy tratra ny tanjony hamaranana ny delestazy tao Toamasina omaly noho ny fisian'ny milina simba. Manoloan'izay amboarina aingany ireo milina ahafahana mameno ny filana. Raha ny fanazavana nety ny tompona andraikitra isan-tsokajiny anjeriny zava-nisy tany an-toerany. Tojondrina tahiry. Nisy fahasimbany ny milina mpamokatra herinaratra iray lehibe manana tanjaka 4.5 megawaty. Milina misa roa manana tanjaka 10 megawaty ihany koa no tsy afaka ny asa. Natao anampin'ny famokarana herinaratra ao Toamasina ireo milina ireo izay natolatra tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo. Noho tsy fahatomombanana ara-teknika nahazo azy ireo, tsy tratra ny tanjona napetraka hanafoana ny fahatapahan-jiro araka ny toromarika nomeny ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Niverina indray araka izany ny fahatapahan-jiro tao Toamasina. Tsy tratra ny tanjona nahatratrarana ilay 4.20 megawaty. Tompona androany no farana ny delestage. Nisy olana tampoka izay tsy nampisina, nisy groupe ny ilaika anakiroa zany niala hatramiko maraina. Izay nahatonga antsika nanao delestage satria tsy nahazaka intsony ny production antsika. Ka tokony hoe izy zany ny prévision antsika zany hoe tokony hoe ao amin'ny 29 megawatt.
tsy azo atao fialantsiny ny olana ara-teknika hoy ny lehibe ny filiaovana ao Tomasina. Mila mitady vahaolana aingana ny mpamokatra herinaratra sy ny jirama, tsy azo ekena ny fitavozavozana. Tsy hoe androany mirodorodo aty daholo ny tompony rehetra rehetra dia va ny olana dia rapitsy misy gropy maty indray fa tena zavatra maharitra no ilaina amin'ny famokarana jiro eto Tomasina. Ary tsy azo ekena ho iaty eo ny fahatapatapahan-jiro eto Tomasina manomboka izao satria efa nanao ny ezaka rehetra ny fotoram-panjakana tamin'ny famahana ny olana. Manoloana izany, tonga teny amin'ny jirama teny Ambohijatovo-ambony ny teo anivony ny Filatex mahakasika ny fitadiavana vahaolana maika amin'ireo olana ara-teknika mahazo ny Enelec ao Toamasina. Niverina nandeha ny 1040 manana 20 mégawatt tsika zao. Haitsika hoe mandalo fotoana sarotra kely ny ao amin'ny Tamatavy 4 mbola tsy tomombana ny 1000 dia mbola maizaka manamboatra zay fa tsy manamboatra an'izay fotsiny nefa ny ataonay fa parallèle zay efa misy ekipa manamboatra ny 1010 izay zahantsika ho vita alohan'ny faran'ny volana Jolay mba hanome 4 mégawatt fanampiny dia ankoatran'izay ihany koa misy ny 1019 zay eo mpanaovana anazy zay eo mpanamboarana anazy indray alohany amin'ny 15 Aogositra ankoatran'le 1019 zay ho averinay amin'ny 15 Août dia nanafatra 1000 vaovao mihitsy zay tonga tamin'ny zoma alina nampidirina tao amin'ny tobi-pamokarana dia ho ataonay koa ny installation izy io. Ny tapaky ny volana Aogositra izao vao vita tanteraka ireo milina rehetra tokony lamina amin'ny famokarana herinaratra hatramin'ny faran'ny volana Jolay hoy ny fampanantenana ho an'ny vahaolana vonjimaika. Ezana ny ampandeha ireo milina ao anatin'ny fotoana fohy raha ny fanazavana. Mila enona ny mpianatra hafahana manampy azy ireo ny solitena ny mpanolo-tsaina avo ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ny atrikasa ho fanohanana ireo tanora eo amin'ny tontolon'ny asa androany teny amin'ny oniversite ny Antananarivo. Maro ihany koa ireo olana sedrain'ny mpianatra ary isan'izany ny fahasarotana amin'ny fanehoana hevitra malalaka eto amintsika. Entsora Soary Malala. Fotoana izao ahafahana mifampihaino sy mifampiresaka amin'ireo mpianatra. Ahafantarana ireo olana iainana izy ireo eny amin'ny oniversite sy tadiavana vahaolana mifanaraka amin'izay. Hoy Colonel Gervais Andriamiarsoa, mpanolo-tsaina avo ny fanavaozana nandritra ny fiofanana sy fanakalozan-kevitra niompana tamin'ny fampananana asa ireo tanora mahavita fianarana. Olana sedrain'ireo mpianatra mahavita fianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana ny tsy fahitana asa, na koa ny fisian'ireo miasa amin'ny sehatra tsy mifanaraka amin'ny fianarana sy ny fiofanana no ratoviny. Anisan'ny sakana lehibe ny tsy fahafahan'ireo mpianatra maneho ny heviny sy ny marary azy ankalalahana. Misy fiofanana nomena anazy ireo eo amin'ny fahaizana mampifandray ny fianarana sy ny raharam-panjakana sy ny fitondrana fitondrana ny fampandrosoana ny firenena. Mazany moa mpianatra dia tsy dia afaka maneho ny heviny loatra. Dia zay ny antony nahatongavana eto androany zany ny fampiresaka ny fampidinika tamin'izy ireo indrindra amin'ny sehatra olana iainany ety amin'ny toerana fianarana. Eo ihany koa ny enona ny etahitan'izy ireo sy ny torohevitra avy amin'izy ireo ho entina mampandrosa ny firenena. Io moa zany arakaraka ny vanim-potoana dia mivoatra hatrany ny zavatra hita. Misy zavatra tsy takatra ny teo aloha fa takatra izy ireo dia ho ampifandraisana zany zay etahitan'izy ireo zay sy volavolakevitra izy ireo ho entina hampandrosoana ny firenena. Tsy tokony ho raisina olana ara-tsosialy fotsiny olana hiasa ho an'ny tanora fa tokony ho atao lahara-pahamiana eo amin'ny sehatry ny toe-karena. Mitaky politika mazava ny famoronana asa, ny fanohanana ireo tanora mpandraharaha ary ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny orinasa. Ankoatra ny famoronana asa vaovao, ilaina ihany koa ny fanomezana sehatra ahafahan'ny tanora mampiatra ireo fahaiza-manao ny azony nandritra ny fiofanana. Anisan'ny mahatonga ny elanelana misy eo amin'ny diplôma sy ny asa, ny tsy fahampiany ny traikefa sy ny fahasarotana ny fahazahoana asa voalohany ho an'ireo tanora miditra amin'ny tontolon'ny asa. Mitombo isa ireo mpiloka eny anivony ireo toeram-pilokana samihafa indrindra ao anatin'izao fidirana midinga manasadalana amin'ny fiadiana amin'ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kidizao. Tsy mifidy taona voakasika hatramin'ny ankizy, tsy ampy-taona efa misy ny lalàna amin'ny fiazy ireny fa mbola gaboraraka ny fampiarana azy raha ny eto amintsika andao arahana ny antsiprian'izay tanteriny Ontsô Fifaliana. Mihamazovana ny filokana eny anivon'ny fiarahamonina indrindra amin'izao fotoana fiadiana ho tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja baolina kitra izao.
mandeha ny filokana amin'ny endriny samihafa na mpiara-miasa na mpiara-monina hatramin'ny mpianakavy. Maro ireo mahazo vola ary maro ihany koa ireo very vola. Voakasika izany hatramin'ny zaza tsy ampy taona. Manoloana ny fitombon'ny samponina eto an-drenivohitra sy ny fahasarotan'ny fiainana, miparitaka etsy sy aroa ny karazana filokana ary efa tafiditra eo amin'ny sehatra nomerika izy ireny amin'izao fotoana. Tsy voafehy, tsy misy fanaraha-maso izay mitarika trangam-pianana efa mahazatra ety aoriana. Tsy ampy ihany koa ny fampiarana lalàna mifehy azy ireny na isa-tokantrano na eny amin'ny fanjakana. Dia zava-misy tsy nasehaka n'le zavatra eo ambonana tsolo le lalàna satria efa samy nanao izay tokony atao, dia nisy nanao voalohany dia tsy bedy, dia nisy nanao faharoa dia tsy bedy, dia lasa trangam-piainana ohatrany hoe mahazatra le izy. Dia nefa tsy tokony izay. Izay aloha zany lafi ny atsaoko hoe ara-pitantanandraharaha mpanjakana. Lafi ny ara-piarakaviana indray satria raha vao mitenitsika hoe ankizy tanora dia tokony mbola voafehan'ny ao atokantrano zay zavatra. Zava-misy anefany na tsy voafehy na avelan'le fianakaviana malalaka, avelan'ny dada sy neny malalaka manao le zavatra le ankizy, na tsy hitany akory satria variana miasa izy, variana fivelomana izy, tsy manambola izy, ray zay. Fa faharoa mety ozy zareo ndana fa tsy maninona, tsy mampaninona azy le izy, tsy azo ny atsaina ny zavatra ateraka zany ao arindrinao na ohatran'izany le izy koa mora. Efa mipetraka ihany koa ao anatrehan'izay ny vinavina sy ny kajy ho an'izay mety andropaka ny amboary amin'ity lalao iadina ho tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra 420 ity. Ifanandrana an'io amin'ny 10 alina ho reto Madagasikara, i Fransa sy Espagne ary Angleterre sy Argentina ho an'ny rahampitso. Rasiray premier mi-temps France matafiditra baolina voalohany, Dembélé sy Mbappé mandre Espagne France raha eo amin'ny pilalao zany manatombo be da be ny France zany, sady jeune no tianina daholo zany izy rehetra, sauf ny gardien de but any zany manala sala no amin'ny France zany. 3-1 zay zany pronostikako. Pitso ndray mandresy Argentine, mbola hafa zany misy Messi eo ambony terrain. Argentine sy France zany pronostikako final. Hatram'izay vao nanomboka mihitsy mondial io dia efa Espagne ny soerako. Ny pronostikako maresy roa ray Espagne, ray ny France dia roa Espagne. Mikasika lalao-pitso indray maka Argentine, ray 0. Tsika tsy moloka fa makafy fotsiny fa baolina nan-davy hoe dia ny resy tsy akoraina maresy tsy obiny. Maro ireo mandany vola be amin'ny filokana ka misy amin'izy ireny tafiditra faty antoka ara-bola sy miteraka fikotanana ara-tsaina ary ara-tokantrano. Ny fanamafisana sy fanabeazana momba ny voka-dratsy ny filokana indrindra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny no vahaolana. Tokony ho entitra ihany koa ny fampiarana lalàna, indrindra ny fisorohana ny fidiran'ny zaza tsy ampy taona amin'ny filokana. Ilaina eo anatrehan'izany ny fiara-miasa eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fampiarana ny lalàna. France sy Espagne baolina be zany rehefa avy eo reny ny pronostika nentin' ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety. Dia izay ihany koa no entintsika manakatondray ny fiarahana amin'ity ary ity, anaiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny raha-pitondray ary veloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ni vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ni vaovao. Fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Mina mety amina.
nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.